dia tiandrom-pifidianana. Tomponantoka rehetra ao anatin'ny tondrozotra moa ny akabiasa dia ny fankatoavana ny tondrozotra no tena imasoana. Ka raha makato ny tondrozotra moa dia mazava ho azy dia manaja hatrany ny tondronandro izay efa voafariparitra nataon'ny senita miaraka amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ary manarak'izay koa dia mazava tsara koa ny mahaleo tena tanteraka ny senita sy mahafahany mitatana izay tomanana rehetra omena azy. Ka noho izany dia tsy anjaran'ny gouvernemanta mihitsy ny tsabatsabaka eo famariparitana izay tokony hoe tondronandro izay anaovana ny fifidianana. Anisan'izany moa dia ao anatiny eo ny fanaovana ny présidentielle io moa amin'ny 8 mai izay aloha ny fantatra. Manaraka an'io ny législative ny 7 juillet. Dia hatreto zany dia manaraka tsara mihitsy ny fanajana ny tondrozotra.